Bale miarabazika rehetra amin'ity andro anio ity mbola omen'ny tompo azao fahafahana mifampizara izao indray ampifaliana ny izaranantsika androany ny afatry ny tompo tamin'ny heriny dia niresaka tsika mikasika ny atao hoe tany tsara dia ndaontsika mbola hitoy amin'izany amin'ity andro anio ity raha tsy hahivoko kely ao anatina minitra ray na roa mikasika zavatra izay fampiresantsika dia zao hoe ny olona izay miaino ny tenin'Andriamanitra dia noharin'i Jesosy ao amin'ny boky Matthieu 7:10 ao tahaka ny tany izay hamafazana ny teny, izay hamafazana voa. Dia ohatran'ny hoe somary nanome fifampizarana, nanome fizarazarana ny tompo tao anatin'ilay izy hoe ny ampahany aminareo voa izay nafafy dia latsaka teny amin'ny lalana dia nohan'ny voromanidina, ny ampahany latsaka teny voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy ary ny ampahany teny amin'ny tany amorontsilo. Rehefa mifampiresaka tsika tao anatin'ilay izy dia zao hoe reo dia endrika olona kristianina, olona manompo an'Andriamanitra. Saingy raha tonga dia tsorintsika ny resaka dia zao hoe lay ampahany betsaka indrindra tao anatin'ilay izy dia olona tsy nateraka indray akory. Fa olona mety manao fombafomba-pivavahana, olona mety zay moa zany le ampahany voalohany fombafomba, manana fahazarana, tia mivavaka, mety olona tia mideran'Andriamanitra ihany koa sy sisa rehetrarehetra fa tsy mahazo fakalalina ny anatin'ny fiainany ilay tenin'Andriamanitra, ilay Jesosy Kristy tsy mahafeny fiainany ray manontolo fa amin'ny ampahany fotsiny ihany dia tsy afaka mivelatra, tsy afaka mivoatra. Dia ny ampahany fanefan'ny farany kosany dia io ny atao hoe nateraka indray marina. Rehefa mijery zany tsika n'ilay Matthieu 7:10 raha lasanabavy dia zay fomba fijery zay no mila hitantsika azy hoe aiza moa lay fahateram-baovao, aiza ho aiza moa lay olona tena nahatsapa ny asan'ny Kristy lalina tao anatiny dia lay ampahany faefatra izay nolazaina fa manana ny tany tsara ary manana ny possibilité rehetrarehetra ahafahana mamokatra. Izay zany le fahateram-baovao ao amin'ny Kristy dia androany isika hifampizarana toy n'izay zavatra zay hoe rehefa zay ary le fahateram-baovao dia ohatrany ahoana marina io resaka tany tsara io satria toetsika nijanona tamin'ny farany. Io tany tsara io amin'izay raha lasanabavy eo no anirin'ilay voa izay nafafy. Ny tany tsara dia sady tsara izy no misy olana kely ihany koa amin'izy io. Tsara izy aloha zany satria izy mety anirin' le voa dia tsy nafa voatsinampy mbola mitony moa Jesosy ao anatin'ny fanoharana ao anatin'izy hoe ny fanjakan'ny lanitra ozy izy dia tahaka ny voatsinampy kely anankiray kely noho ny voa rehetrarehetra izy fa rehefa afafy izy dia rehefa aveo kosa izy dia izy no lehibe indrindra dia tonga hazo vavety sy sisa rehetrarehetra. Dia hoy zako hoe ny tany tsara sady tsara izy no misy olana kely ihany koa amin'izy io satria ny antony dia zao ny tany tsara dia mila fikolokoloana fa rehefa tsy voakolokolo izy rehefa tsy afafinao eo zay tokony afafy rehefa tsy karakarainao araka ny tokony ho izy dia izy zany sady mampaniry ny voa tsara no mampaniry ny voa ratsy ihany koa nefa etsy andaniny. Isika rehefa nateraka indray marina ao amin'ny Kristy dia manana n'ilay tany tsara. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny bokin'i Ezekiel any hoe meko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Ezekiel firy misy an'izay fa 7:30 angamba misy an'izay. 5:20 raha tsy diso dia io amin'izay ny zavatra izay nataon'Andriamanitra, io na zavatra izay nataon'i Jesosy tao anatsika, nomeny tany tsara isika, nomeny fiainana ahafahana mamokatra ho an'Andriamanitra isika, nomeny fiainana ahafahana mamoaka n'ilay voa tsara rehetrarehetra, mamoaka ny toetra tsara, mamoaka ny sitrapon'Andriamanitra, mamoaka fisainan'Andriamanitra ozy izy Paoly laza izahay manana ny fisainan'ny Kristy mamoaka an'izany zavatra rehetrarehetra zany ao amin'ny tontolon'Andriamanitra. Fa zao le izy raha lasanabavy ao amin'ny bokin'ny Korintianina Paoly manambara zavatra ohatran'izao hoe tsy misy mahay manao fanorenana hafa fa tsy izay natao izy dia Jesosy Kristy fa amin'izany aoka ny olona rehetra samy hitandrina izay arafiny eo amboniny amin'izay. Rehefa nahazo ny tany tsara isika zany dia mila mandrafitra eo ambonin'ilay tany tsara ary mila mitandrina ny amin'izay arafitritsika eo ambonin'ilay tany tsara. Mila mamboly isika, mamboly zava-panahy fa tsy hoe nateraka indray fotsiny
dia tonga dia hivoaka ho azy ny fahatsaran'Andriamanitra rehetrarehetra fa tsy hoe nateraky indray dia tonga dia lasa manana ny toetrany Kristy dia lasa ohatran'izao dia lasa ohatran'izao tsia misy asa ao anatin'le izy ary zany asa izany zany ny antony ivavahantsika zany ny antony ifampaherezana mba ananana fotoam-bavaka zao émission ataoko aminao zao émission maraina be mihitsy zao mbola tsy ampy amin'ny enina akory zao andro zao zao mivoaka tsara le sary dia ararotina kely le fotoana dia zany mampatonga anay manao investissement tahaka izao ohatra mba hahafahana tena mitombo hahafahana mamboly zavatra tsara ho amin'le tany tsara mila vavaka io tany tsara io zay zany le famafazana eo ambon'le izy mila vavaka zany mila fitokanana maraina zany na amin'ny alina tsy fantatro zay mahazatra anao fa mila nyzany zavatra zany io fa rehefa na dia nahazo tany tsara ary ianao ny tany tsara dia antoka fotsiny fandova ny fiainana mandrakizay isika zay zany le zavatra raha vao tsy manana tany tsara tsika Andriamanitra tsy ampiditra zavatra ratsy any amin'ny fiainana mandrakizay zany fa ilay tany tsara ihany ny ampidiriny ihany dia rehefa manana ilay tany tsara tsika dia manana antoka tsika fandova fiainana mandrakizay fa saingy zao raha manana tany tsara ianao ka tsisy voatsara maniry kosa eo amboniny dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza ihany amin'le Korintiana lazaiko anao teo apetrakintsika eo ambany eo ny andalan-tsotra masina hoe voavonjy ihany le olona fa toy ny avy amin'ny afo zany hoe ohatrany hoe voavonjy tsy hita loatra hoe inona nanaso inona nahoana mino fa raha Kristy ny antom-pahavelomantsika sy antom-pisitsika tena tsy mety afotsika sy mifanahintsika zany hoe voavonjy nefa tsy nasoana inona na inona zany fa mila voavonjytsika dia masoa ho an'ny fanjakan'ny lanitra ary masoa ho an'ny hafa ihany koa dia itoytsika ao anatin'ilay famafazana teo hoe rehefa tsy mamafy ianao vavaka ny famafazana zany dia tenin'Andriamanitra ozy izy Jesosy zany hoe ny tenin'ny Kristy zany hoe amin'ny alalan'ny fiainonan'ny Kristy amin'ny alalan'ny toriteny zay mampatonga antsika mandeha any am-piangonana miaino ny toriteny sy miaino ny fanambarana maro isan-karazany izay hitantsika fa mampitombo ny fanahy zay mihitsy nambaran'i Petera hoe tahaka ny zaza voateraka ozy izy dia manory fatratra ny rononom-panahy ny atao hoe rononom-panahy dia le zavatra mampitombo le zavatra manitsana ny toetra ratsy sy ny zavatra tsy mety any anatinao mampitombo ny ara-panahinao fa tsy mampifalifaly ny nofinao fa tsy rononom-panahy ireny zavatra mampifalifaly mampitsinjatsinjaka reny fotsiny hotahiny ianao aomby ianao zao ianao mahafinaritra reny atao hoe bombo reny zavatra reny mamy eo ambava fotsiny fa makarary nify rehefa aveo fa ny zavatra mampandroso dia ny rononom-panahy izay lazain'i Petera mba hitombonareo amin'izany rehefa ampisakafo tsara ny anatintsika any dia mivoaka ho azy ny vo dia tsy nafa reny averimberintsika lava sy mihetsika reny fiadanana fifaliana fahatsara-panahy voasady toetra fitiavana sy sisa rehetrarehetra ny vo dia mivoaka ho azy re zavatra reny fa tsy terena ireny fa ianao mila manao investissement eo amin'ny tany izay nomeny ny tompo anao ny tompony nanao an'io ny tompony nahatonga an'io tany tsara tsy avy aminareo zany famonjena zany ozy izy apôstôly Paoly fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao isireare fa rehefa tsy manao investissement tsika dia azagaga raha mbola mahita olona tena manana antoka fa nateraky indray marina nefa tsy mahavokatra inona moa le tsy mahavokatra le lazaiko teo mbola kizitina be foana mbola be menimenina foana mbola saritahotra matahotra fiainana matahotra zavatra maro isan-karazany mety zany zavatra zany fiainan'izao tontolo zao fiainany gentiliste zany mijerenao tsara zany fiainany gentiliste zany fa mety mahazo ny olona izay eo amin'ny Kristy zany rehefa tsy misy investissement ao anatin'ny fanahiny le tany tsara dia averiko eto fa sady mety aneriny ny zava-tsoa sy ny zavatra tsara rehetrarehetra avy amin'Andriamanitra kanefa ihany koa mety aneriny ny tsiparifary sy ny songisongo rehefa tsy misy fikarakarana avy amintsika ka dia ny fampaherezana ho antsika tsirairay avy amin'izao tapany faharoa mikasika ny tany tsara izao samy mazoto mamafy mba ahatonga antsika hamokatra araka sitrapon'Andriamanitra ahatonga antsika ho velona araka izay niantsoantsika marina ary atateraka an'izao na 520 hoe tsy anareo no nifidy aho ozy Jesosy fa za no fidy anareo ary ny antony nifidianako anareo
dia mba handeha amo ary aretan'ny vokatrareo. Zay fifampizarantsika foya amin'ity andro anio ity mametraka veloma mandra-pioana mandra-piresaka samy tahiny tompo daholo. Veloma tompoko.